Iarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ny tian'io sy ny mety ho firafitry ny toetry ny androntsika mandritry ny herinandro misy ny arindraona hitantsika amin'ny sary izay mbola mitoetra hatrany ato atsimon'ny Madagasikara aorian'ny fandalovan'izy io dia mbola misy ny arindraona vaovao andrasana andalo any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ary anisany andrafitry ny toetry ny andro amin'ny tendrony atsimon'ny nosy moa izay ny alarobia vao maraina fa ny tapakandro arivany alarobia ihany dia manomboka mitoetra tsikelikely indray ny tsioka atsimo ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iny ary mitatra ho an'ny faritry ny avoatany moa izay tsioka izay ary mivadika avy any atsimo atsinanana ka ny avaratra aza indray amin'ny ankapobeny zany no mandrafitry ny toetry ny andro manomboka ny alakamisy. Ny maripana ihany koa dia somary mbola mafana aloha ny andro amin'ny ankapobeny atao anatin'ny 3 andro avy fa manomboka ny alakamisy izay dia somary isy fidinana izay maripana izay indrindra ho an'ny faritra atsinanany nosy sy ny titan'ny Madagasikara indrindra ho an'ny ilany atsinanany voatany. Ny zavona mahazo vahana hatrany moa amin'ny ankapobeny ho an'ny 3 andro manaraka izay raha ho an'ny voatany hatrany no resana na ny titan'ny Madagasikara mety ahitana an'izay avokoa. Toy izao ny toetry ny androntsika ary ho an'ny rapitso vao maraina misy ny zavona ho an'ny ilany atsinanany voatany sy ny atitany atsimo atsinanany nosy mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Sofia sy ny faritry Iboeny ary ny faritry Betsiboka mety ahitana tandrifondraona kosa vao maraina ny ilany andrefana amin'ny faritry Diana ny any amin'ny distrika Nantalasy Maroantsetra mandraona kosa ny andro any faritra anosy ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana ny ambiny moa dia ny masoandro ny ibahatoerana ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany ny orana tandrifondraona ho an'ny faritry Dianary mety hitatra ho an'ny atitan'ny faritra Sava izay ny Takariva ary ahitana an'izay ihany koa ny morotsilaky ny faritry Melaky ary ny any amin'ny atitan'ny faritra atsimo atsinanana ary koa ny ilany atsinanan'ny faritry Iorombe. Ny voatany kosa indray dia mandraona misy tokotoko amin'ny ankapobeny ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no ibahatoerana ny maripana vao vinavina ao amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny voatany ary 3 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny tapany andrefana kosa indray dia mafana ny andro satria dia miakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius maripana hitantsika any amin'ny faritry Iboeny zay. Ny toetry ny androntsika ho an'ny talata misy hatrany ny orana ho an'ny faritry Diana indrindra moa ny tapakandro ariva mety ahitana an'izay ihany koa ny atitany avaratra andrefany nosy voakasika an'izany any amin'ny faritry Betsiboka ny tapany atsimo amin'ny faritry Sofia ary ny atitan'ny faritry Melaky. Mandraona kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny faritra atsimo atsinanany nosy ny ambiny moa dia mbola ny masoandro hatrany no ibahatoerana ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny talata izay manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary tsy izay misy fivahana kosa ny maripana ho an'ny morotsiraky ny Madagasikara iray manontolo mbola hatrany amin'ny 7 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra ao anatin'izay ny alarobia misy hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny voatany sy ny faritry vadivavy fa misy kosa ny orana malefaka indrindra moa ny tapakandro ariva ho an'ny faritry atsimo atsinanana mandraona ny andro ho an'ny tendrony atsimo Madagasikara iny izay mety arahina orana malefaka hatrany indraindray satria dia manana mandalo amin'ny tapany atsimony nosy iny ilay arindraona ho an'ny tapakandro maraina ny alarobia zay. Mandraona ihany koa ny andro ho an'ny faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry Diana ny ambiny dia maina hatrany ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alarobia izay midina ny maripana ho an'ny tapany atsimo Madagasikara satria dia mety hidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny faritra atsimo andrefana ary 17 degré celsius kosa ho an'ny faritra anosy. Ny voatany dia mbola mijanona hatrany amin'ny 17 ka hatramin'ny 18 degré celsius ny maripana ambony indrindra na dia somary efa manomboka ahitana vidinana izay ho an'ny andro ny alarobia ny mafana indrindra moa mitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara izay ahitantsika manodidina 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius izay maripana izay. Dia izay ny mety eo tamin'ny tian'io raha pitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.